Ny 15 septambra ho avy izao kosa no anomboka amin'ny fomba ofisialy an'ny Fianarantsoa ny journée mondiale de la jeunesse na ny JMJ andihan'ny fahavalo. Eo amin'ny sihatry ny fitaterana manokana dia maro ireo fiara izay vezivezy mialoha sy mandritra ity hetsika lehibe ity. Manoloana izay indrindra dia misy ny fepetra noraisin'ny ministeran'ny fizahantany, ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro miaraka amin'ny antokondrara misahana ny fitanterana antanentina ny ATT. Mpizaika misenal avy amin'ny faritra roa amby-roapolo no indrasana mandritra letsika journée mondiale de la jeunesse na JMJ andiany fahavalo izay ho totsaina ny Fianarantsoa ny 15 hatramin'ny 20 septambra ho avy zao. Fiara-pitatitra manodidina ny 503 kosa no hitondra azy ireo amin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Manoloana ny fivezivezena mialoha mandritra ary aorian'ny fionandehibe io dia misy ny fepetra raisy ministerana fizahantany, fitaterana ary famantarana ny toetrandro miaraka amin'ny antokondrara misahana ny fitaterana tanety na ny ATT. Tanjona ny fisorohana ny loza mety hitranga sy ny fiarovana ny ain'ireo mpizaika. Fanamafisana no ataonay eto androany hoe ny fiara izay anjoyany ho any Fianarantsoa zany ka tsy mampiasa an'io zotra io dia mila maka ny autorisation spéciale na fahazahon-dalana manokana izay ny ATT irery any ambaratonga-pahefana mamokana azy io. Dia faharoa manarakarak'izay ny ATT ihany koa dia efa nandray fepetra manokana satria ity JMJ ity zany dia avy amin'ny faritra roa amby roapolo manerana ny nosy no izy fiangan'ny fiara dia misy fepetra zany ndraisina misy ny ATT avy any amin'ny faritra maromaro ny ao Fianarantsoa efa misy aratsy mandraiky ny ATT Toliara, Mahajanga, Antsiranana, Tamatavy ary Antananarivo. Ankoatr'izay koa dia misy ny antsoina hoe antenne izay hitantsika ao Morondava, Sambava ary Ambatondrazaka. Dia vao sokafana ihany koa ny any Ambanja sy ny any Fort Dauphin. Ireo toeran'ireo zany dia afaka andraisan'ireo mpizaika ny fahazon-dalana manokana. Nanentana amin'ny tsy tokony andikanany lalàna amin'ny fifamoivoizana ihany koa ny tompony andraikitra. Nazotra régional izy, nazotra vieza, rehefa mandeha national izy dia ny lalàna national. Amin'ny national zany anisan'ny seza dia miena. Dia tokony anaraka an'izay izy. Ny lanjan'ny entana sy ny lefiny dia efa misy lanja efa napetraka izay. Any amin'ny ATT izy mahita an'izay, averin'ny ATT amin'ny fonja izy. Iny izay fepetra izay. Ny hafainganam-pandeha dia mazava koa. Ny hafainganam-pandeha amin'ny route nationale da mazava raha mitondra olona le tomobile 75 km isan'ora tokony izay ny fandehana. Ny lalàna rehetra izay mifehy fitaterana olona tanety amin'ny lalàna nasional dia izay no miatra aminy. Ho dia mametaka zany izahay voalohany indrindra mitsindriko ilay hoe dony miverina. Sao dia hoe maika andeha ho any Fianarantsoa satria karama io dia nanao karama hafa aloha androany dia raha pitsonay miainga vao maraina dia tsy mipetraka koa ilay chauffeur sy tomobile tonga dia lasa anay mandeha. Io la ataonay hoe dony miverina ka tsy ekenay. Tsy vao izao fa toy ireo fepetra fisorohana ny loza efa natao hatramin'izay izao ny tapahan'ny ministeran'ny fizahantany, fitaterana ary famantarana ny toetrandro zao miaraka amin'ny antokondrara misahana ny fitaterana tanety na ny ATT ho toy ireo fepetra toy ny opération Tsi, zéro accident na vacances